manolotra indray ny arahaba ho antsika rehetra ary indrindraindrindra manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsiray avy amintsika. Arahaba indray tompoko tratra ity fotoana izay fanarahantsika mianakavy ity, fanarahantsika hiderana n'Andriamanitra ary arahana amin'ireo antoko-pihira sy gropy eto amin'ity tanindrazantsika ity, eny hatrany ivelany aza, mba hahafahana manome fideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Mankasitraka koa ny fahaliananao, mankasitraka ny fiarahanao hideran'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity ary dia hiaraka amina toko-pihira anankiray zay kanefa melo izany, dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra indray isika mianakavy, ka hanokatra ny Baiboly dia ao amin'ny Salamo 420 no vakitsika. Salamo 420 ka ny 1 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Davida mpanjaka no nanoratra izany tononkira izany, ary manetriketrika loatra izany tononkira nataon'i Davida mpanjaka izany, hira izay nokaloina tamin'ny fotoanandrony. Izany tononkira izany mantsy dia mampiseho fa ilay Andriamanitra dia mpamorona, ilay Andriamanitra no mpanjaka n'izao rehetra izao, ary ilay Andriamanitra namorona n'izao rehetra izao dia manana zo amin'ity tany izay noforonony ity, manana zo amin'ireo voary rehetra manerana ny tany izay noforonony, manana zo amin'ny mponina rehetra amin'ity tany izay noforonony ity. Izy mantsy no namorona izany, ka dia mpanjaka n'izany rehetra izany izy, ary izany no tokony hiterahantsika azy. Mpanjaka Andriamanitra, mpamoron'Andriamanitra, ary manana zo handray fiderana avy amintsika voariny ilay Andriamanitra mpanjaka. Koa andeha ho fiainantsika mianakavy mihitsy ny ho mpidera an'Andriamanitra, satria izany no toerana izay misy azy. Ary tsy vitan'izay ihany, fa ao amin'ny andininy farany amin'ity Salamo 420 dia ny andininy 9 sy ny andininy 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 9: Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrandrano lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Andininy 10: Iza ary zao mpanjaka ny voninahitra zao? Jehova tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Tsy hoe mpamorona fotsiny zany Andriamanitra, fa mpanjaka ny voninahitra, ka dia mendrika tokoa nomena ny dera sy ny aja sy ny voninahitra avy amintsika voariny. Koa rariny loatra raha hidera azy indray isika amin'izao fanombohan'ny sabato zao. Rariny loatra raha hidera azy indray isika miaraka amin'ny toko-pihira izay natsoina sy nasaina anateraka izany. Amin'ity androany ity ary dia ny antoko-pihira Ako ny Kanana izay hitantsika eto amin'ny sary, avy amin'ny fiangonana Adventista tamin'ny tainan'ny profeta ao Avaratetezana no hiaraka amintsika. Hideran'Andriamanitra, hideran'ilay mpanjaka ny voninahitra, hideran'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, azy izany, ary dia mendrika azy tokoa ny voninahitra. Koa dia andao indray ary hiaraka amin'ireto toko-pihira Ako ny Kanana avy Avaratetezana eo, hideran'Andriamanitra. Ndao ary tompoko. Mana
zava-tsarotra sy mafy tokoa isika fahoriana adilay aretina maro lafy fahasahiranana miavosa tokoa kivy isika reraka ny fo verihevitra mafy tapidalakale izao aty efa notsarovy mbola misy fanantenananao anao dia Jesosy Kristy ekeo izy raisy izy ho tomponao Jesosy no fanantenanao antsika izy efa nilaza manoloana indrindra ireo atinao izao hiadiko anao fa hianao kosa anginy mahereza ry namako
satria feno alahelosia dalanao menatranao ary Jesosiko mifonahao mamenahay rakotrazinany fihainako feno araty naty sy atsarana o avenao re odio viavoko Babunisata nagadrai pau tana nefatungianao Jesosi nana faka dicabu rata
Jana Nisaka ni mavitoku Yana ni papi ireu taku Na kali trera tepa anwari kamati uhulan fiti Yanaku rinamaku Numeninyai Mahufa Navutanana Ku iduraisu Litana Bitya Vani Esi Devakapana
dia misaotra an'Andriamanitra indray sika fa tanteraka somatsara ny androany. Niaraka tamin'ny antokopira ako ny kanana avy eo amin'ny fiangonana adventista ao avaratetezana zay hitantsika eto amin'ny sary. Ary nanehon'izy ireo ny fiderany an'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra mpanjaka ny voninahitra, ilay Andriamanitra namorona izao rehetra izao, ary ilay Andriamanitra manana ny fahamasinana ambony indrindra. Andeha amin'ny izao fitsarantsika izao dia horaisika filamatra ny hompideran'Andriamanitra, satria mendrika azy loatra zany. Eo amin'ny fiainantsika manontolo, eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy mihitsy, ny fiaina tokantrano ihany koa,
ny fiainany fikambanana ary ny fiainam-piangonana dia andao fideran'Andriamanitra mandrakariva izany rehetra zany. Dia metraka ny veloma aminao indray ary manome fotoana indray amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra dia araka etona isika hideran'izany Andriamanitra fatratra loatra sy tsara loatra ary mpanjaka ny voninahitra izany. Dia veloma ary tompoko samy hotain'Andriamanitra isika rehetra.